Sady tsy marina le hoe izy namboly malaso, tsisy malaso mihitsy tao amin'ny toerana io sady tsy nisy mivery. Niona tamin'ny président fokontany tao toerana indray ny tenako nanontany zay fianakavian'ireo mpitoro ireo nalaza ihany koa ny président fokontany fa tsy nisy an'izany ny tao fa tsao no nisy. Taoriana zay dia niona tamin'ny gendarme ny tenako satria ny gendarmerie zany nanao ny famotorana tao amin'ny brigade n'Ambovonbe. ICB dia niteny hoe raha ny fahitana azy tsy tokony ohatry n'iny ny hafaran'ny damy zany tsy tokony higadra fa ny anjaranjara ampitany filaminana dia manatitra dossier eny amin'ny fitsarana fotsiny ihany. Taorianan'izay dia niona tamin'ny damy sy le migadra le témoin le mpitoro eo zany tenako tany amin'ny fonjy nanontany hoe inona tena nampigadra anareo. Laza damy fa tsy nanana vola nomena ny CB dia nogadrainy. Nilaza indray le témoin hoe zanak'olona mpirahavavy aminy io olona mpitory an-damy io terenanao vavolombelona izy hoe namory malaso damy ka rehefa niteny tena nanoloana amin'ny procureur hoe tsy nanao an'izany damy dia nampidirina aponja avy hatrany. Miara-migadra ao zany io vavolombelona mpitory io sy damy. Niona tamin'ny président tribunal sy procureur n'Ambovonbe ny tenako taorianan'izay dia nanontany hoe inona tena nampigadrana an'ireo olona ireo. Nilaza zareo fa efa vita enquête ny mpitory fa bidon vide. Raha tonga bidon vide tsisy ninina le izy maninona mbola tazonao ireo olona ireo efa horovonana mahery zany hoe mety rovonana nitazonanao ireo olona ireo. Taorianan'izay moa zany dia niona tamin'ireo olona izay lesorina tao amin'ny gendarme zany lesorina tao amin'ny gendarme olona 5 zay vavolombelona mpitory vavolombelona mpitory ihany keo ny tenanay dia ireo no niteny nandovola tamin'ny CB zahay 10 millions de francs dia rehefa nandohan'io tsy naterina tany amin'ny procureur. Taorianan'izay dia nakeny amin'ny primature tamin'ny Zoma dia nampanatsoana tao io olona misandoka andraikitra io ifidy zany dia nilaza ny tao amin'ny primature hoe raha misy mampalotra amin'ny primature dia tokony andraikitra voalohany ianao satria mpiasa tsotra izy ao sady tsy miaramila izy izy mpiasa tsotra ao nefa izy manonana indray dirika iny primature nandray manonana kapiteny zay zany nitenenina. Natsoina ihany koa ny procureur n'Ambovonbe tamin'ny Zoma dia nilaza fa nangataka intervention taminy ifidy ka nanonona fa kapiteny avy eo amin'ny cabinet militaire amin'ny primature zany. Eo zany anarana fitondram-panjakana hoe olona zay manonona misandoka andraikitra any Ambovonbe ve zany ny ampidirana olona amponja ary fidiny an'le olona ve no maitrano satria nidorana ny tranon'ireo olona ireo. Raha nitory ireo olona ireo na MST procureur fa pour élément d'information fa tsisy arrestation nefa ny enquête tena misy vavolombelona nahita nandorana an'le trano dia tsy naterina fotsiny tena fitsarana zany fa tsisy ninina mihitsy io zavatra io zany dia davina ho vitavitaina fotsiny amin'izao. Fidino an'le olona ve no maitrano fidino an'le olona ve ny gadra dia manaitra ny ministère fitsarana sy ny filomba hijery akaiky zany ny rarana Ambovonbe fa mampalahelo fa dia migadra tsy araka ny rarany le olona hoe nafonjana Ambovonbe.